Atrikasa ny entina namariparitana ny fiara-miasa eo amin'ny antenimera malagasy sinoa no notanterana andro amaraina teny amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena tetsy Tsimbazaza. Atrikasa natrehan'ny bromaritra ny antenimera-pirenena sy ireo delegation'ny antenimera-pirenena sinoa tarihan'ny filoha lefitra izany antenimera izany. Mafy ny fiara-miasan'ny antenimera-pirenena malagasy sinoa manomboka izao. Izay no azo amehezana ny atrikasany rana tamin'ny bromaritry ny antenimera-pirenena malagasy sy ny delegationny avy amin'ny antenimera sinoa tarihana Andriamatoky Xiaobapingyo izay filoha lefitry ny antenimera-bahoakan'ny Repoblika Etim-bahoakan'ny Chine. Nandritra izany atrikasa izany dia nisy ny famariparitana amin'ny fomba iarahan'ny antenimera roa tota miasa ary mifanampy. Hoentiny zareo sinoa hanambara fa tena zava-dehibe amin'izareo no manatevina ny fifandraisana amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny maro. Indrindra dia tsy ambany zavatra aminy ny mahakasika ny antenimera-pirenena. Ka zany ny antony mahatonga azy tonga eto hanambara amintsika vahoaka malagasy izay finiavana hanatevina izay fifandraisana amin'ny Madagasikara zay. Faharoa anatin'ny drafitra eo amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany koa zany ny hanatevina ahoana ny fomba iaraha-miasa amin'ny antenimera-pirenena roa tota iarasa amin'ny populaire de Chine sy ny antenimera-pirenena malagasy. Io moa zany misy lafiny maro no ifandraisana tao, misy ny fifanakalozana eo amin'ny samy parlementaire, misy ny fifanakalozana traikefa, misy ny fiarazavana ihany koa izay nataony andaniny sinekily ny fomba izay arahana eo amin'ny fanatanterahana ny asa, ary misy ihany koa tsy afeninantsika zany ny fanatevenana eo amin'ny lafin'ny fitaovana izay hoenty miasa. Fa misy moa ny fanolorana solosaina izay nataon'ny Masovony Chine tamin'ny herinandro lasa teo, dia amin'izao fotoana izao dia misy fanolorana fitaovana ihany koa izay nataon'izareo nararokona tamin'izao fotoana izao. Omaly no nigadina teto Madagasikara ity delegationny parlementaire sinoa ity. Iona amin'ny tompona andraikitra malagasy maromaro izy ireo ary hitsidika ireo toerana manan-tantara malagasy melohan'ny firenan'izy ireo any Chine raha ampito izao atoandro.